Andriamato Randrianirina Alain miarabanao tompoko. Faly miaraban'ny mpieno ny fandarana zara hevitra amin'izao atoandro zao ary faly anko miaraban'ny mpanao gazety mankasitraka be be amin'ny fanasana eto amin'ny zara hevitra. Mety andiakaiza ihany koa ty fikaonandoam-pirenena ity satria voafanombohana no maly alarobia dia efa nisesilany ireo fanambarana nataony hoe milaza azo mpitolona tsy mankasitraka n'ilay hoe FFKM no nitarika nefa ny lasa tafiditra ho azy indray Andry Rajoelina izay fanalana ny zoam-pirenena mahamalagasy azy nahazo fanasana tamin'ity fikaonandoha ity. Misy no milaza fa hoe ny mpanao politika tsy mpitolona fa le mpitady toerana indray no lasa nahazo fanasana tamin'ity fikaonandoha ity fa le tanora dia tsy noinona izy ireo. Ny fijeriko azy angamba mety hoe zay aloha anisan'ny tany tsy mamenatra satria maha-olon-dehibe amaha-olom-pirenena apetraka ihany koa ny ajan'ny ray aman-dreny satria zay ny sotoavina voziny terra dia manaja zay hoe ray aman-dreny zay dia tonga tany zay nanatrika samy manana fomba fijery ny olom-pirenena fa ho anay manokana araka le resahako anao teo dia hoe aiza le rafitry le olobe aiza ny rafitry ny olobe eto nge misy olobe ny firenena tsy ny FFKM ihany ny olobe eto amin'ny firenena azafady kosa aloha manaja anareo ray aman-dreny fa tsy anareo rery fa misy olobe hafa eto fa maninona tso nampidirinao reo olobe reo ary hatramin'izay ny crise teto amin'ny firenena dia ny FFKM no mpanelanelana atraiza zany anjarantsika malagasy no mandrefy le amin'ny teny vahiny hoe crédibilité ny FFKM fa maninona no mbola vo aty am-pendohana dia efa misy samaradidaka ny resaka zany hoe azo heverina zany na inona filazany ray aman-dreny ara-panasin'ny fanomanany azy sorana azy aloha fa misy zavatra tokony ho alamina ao aloha misy zavatra tokony ho arindra ao aloha zay vao miroso iainga avy any anatin'ny fokotany io efa lazaiko anao teo hoe ny fokotany azy mbola problème be amin'izao fotoana izao fa maninona raha napetraka aloha ny fifidianana sefim-pokotany avy alao le vahoaka aloha apetraka dia milamina mirindra io le raha fifidianana koa ma tsy mbola olana le karakaran'le fifidianana zany raha hoe irosona le fifidianana lehibe fokotany satria tao Antananarivo renivohitra efa voafatra le daty anatanterana anazy fa tsy tanteraka indray le inona mety hoe mahasarotra ny fifidianana lehibe ny fokotany inona mety ho sakana angeza be zany ny atao élection de proximité tena ao ny olona ao amin'ny fokotany inge mahafantatra hoe iza ny tiana eo atao président fokotany eto e fa tsy hoe zay tiany mpanao politika rahaniny zay tiany antoko za manko efa miainga any azafady kosa aloha fa tsisy manaiky an'izany eto avelao ny vahoaka isafidy malalaka zay le averenao ny fotony tena fahefana fa za ny olona teto amin'ny firenena ny namana dia zao hoe lazaina foana hoe averina ny fotony fahefana fa sombony averina fa zalahy no migidehana azy avy aty ambony teo zao hoe taloha tsy haiko na mbola zay le zavatra mipetraka hoe fidina ny chef fokotany dia olona telo dia ao anatin'ny olona telo io safidin'ny distrika indray dia zay metimety amin'ny chef distrika no apetrany eo mety tsy lehilanym-bahoaka fa le troisième place no metimety amin'ny distrika fa tsy lehilanym-bahoaka zany mbola tokony hovany zany nefa afaka tonga dia mamoaka lalàna fotsiny mamoaka décret na tsy haiko inona ny tokony tao hoe zao mamoaka ny ministeran'ny atany zay lanym-bahoaka eo no izy aloha mivahoaka hifidy zay le faso amin'izay le fiangany fotony amin'le fikaonandoha fakakevitra na fikaonandoha-pirenena zay ilazana azy ny tanjona dia mankany zavatra mirindra ary zay ny ijeron'ny foto-kevitra ny éditeur zay le hoe mametraka ny lanja ny tena fisian'ny vahoaka zay manomboka vary amin'ny fokotany commune
ny distrika ny faritra ny faritany ny firenena ray manontolo mandroso ny firenena rehefa zay ny zavatra mitranga zay fanovana zay zany aorinyity fankakevitra ity ny aingainy fotony aizany tokony mamindronana tanteraka zany a ilay fekevitra zay vo tena hoe alefa any am'ilay hoe ministra misany izay fanavaozany zay io mantsy mety hoe vita ihany le ninivina fokontany fa eo am'le fanangonana azy am'izay a de aveo rehefa tonga ary am'le fanambarana ofisialy zavatra hafa mihitsy tsisy idiran'le hevitra teny fotony hatram'izay no mivoaka de tsy fanavaozany izy raha vao izay fa zay ny zava-nisy taloha ihany no miverina ny ndraindray zavatra tena tsy azoko namana sakitinao kely makany moa le izy de hoe tsy maninona ho any kely ahako hoe inona moa zany tena ndraiky ty ministry ny fanavaozana amin'inona moa zany ndraindray mametra-panontaniana fa bon matombo ny fitondrana metraka azy eo a mety tsy hoe tsy fizarana gâteau le izy fa atena hoe zay tiko satria ianao averinao foana le hoe aomena ministry ny fanavaozana fa maninona no mena ministry ny fanavaozana inona zany izy zay no mideside hoe ity zany a novidina ity a tsy vidina zay ve zany le tina tokinona mafanavaozana azy zany fa zany ve tsy zavatra retireta-pera fotiny asina mastika de kosikosehana de lokolokona eo amin'ny kolokolera zay mampety azy de zay zany de zay lefa tsy mampandroso ny firenena ary zay le toe-tsaina ny état unitaire zay le tsy ekena intsony zay le hoe andaotsika mbola vola rakotra vaovao a de apiditra ny état fédéral fa ty toe-tsaina état unitaire ity efa tsy mety tsony tsy raha-mpandroso atsika hoa io 5 taona zay milaza eto ianao io anao mpanao gazety manam-pahaizana mahalala ny zavatra rehetrarehetra mpanao gazety sy ny pastera mitovy samy manam-pahalalana amin'ny zavatra rehetrarehetra fa lazao eto androany raha ohatra ka nandroso ny firenena nandrisa zay état unitaire zay fa ataon'ny vazaha sy ataon'ny mpijirika sy ny jula politika fanangonan-karena ilay état unitaire any ka tsy mandroso ny avany amin'ny faritra io zao jerevinao tsara na vokatra tamin'tetiko hoe faritra tsy nanana voadezaka foana moa satria za any nipetraka na vokatra ledisina atao ina ledisita am'ty nary potsiny vokatry ninona zay voaty le état unitaire ty misy olona midongy de rehefa tsy nanao le midongy de tsisy killa le zavatra de ary fotsiny ihany fa raha ao anatin'ny état fédéral zany afaka mijery ny lalam-barotra ho an'ny toe-karenany ny faritra tsaray avy zay manana ny vokatra ao anatiny afaka mijery izy hoe inona ny ataotsika an'ity afaka manao fifanarahana izy hoe eto aminay asivo ozine manafatra ny zay afaka manateraka an'izany asivo ozine atao aminay a mba anodina ny vokatra fa zao mivokatra misy atao aminay famokarana isam-paritra zany hoe rehefa zay no mitranga dia mandroso le toe-karena fa raha hoe apetraka ao fotsiny be ny tanàna apetraka ao le be ny faritra fa tsisy zavatra vitany tsisy fanapaha-kevitra azo ndraisina fa miandro amin'ny fanapaha-kevitra ny fanjakana fohy be de lazaiko anao fa mety fo ihany tokoa le raha mandreny be zay ngamba rehefa mandroso Madagasikara zay fanovana zay a fanovana fiovana ny rairaitsika zay teny akanja fa le hoe ametrahana am'izay zany le hoe mpitolona ny hevitry ny mpitolona am'ty fikaonandoha ity ny hevitry ny mpanao politika satria tamin'ireny tolona nataon'ny tanora reny mantsy de nisy an'le hoe aloha anay tanora ty tolona ity fa tsisy idirana mpanao politika ny tolona hatram'izay nisy mpanao politika fa ty nataony vahoaka ity de resaka sosialy jiro sorano-tapaka fikarany vidim-piainana teo aloha mantsy de hoe korotana ara-pifidianana foana ny fototry le olana azo lazaina fa nifandray reo satria rehefa olona tsy mahavaolana tsy mendrika novidiny zany fa am'ty zany a tokony ho apetraka amin'ny toerana misy azy avokoa ny sokajin'olona rehetrarehetra raha ny fahitan'ny mouvement nétaire zany a toy ny ahoana ny mety hoe anasokajina ihany koa andreo hevitra rehetra zany avy amina sokajin'olona maro be izy ty ny tolona de hoe ho an'ny fanovana de menimenina moa zany ny tanora hoe zay tsy mba azo toerana misy moa tena zay sy mitady toerana tsy enona anisan'ny zavatra anakay kosa aloha lesoko angeza be ary tegneniko eto zany de io fanilikiliana io tena mariny misy io tena misy io na inona ho tenen'ny fanjakana androany hoe tsy tena misy io
raisy le tanora de noho izy e fa maninona misy andiana tanora zay tsy nitolona tafiditra any an-dapa ary efa tafiditra any an-dapa de inandray nataon-dralahy nitolomana fanovana fa tsy fanovana ny eton-dralahy fa manao raketa maro samihafa tsy haiko moana mbola ao reny andia tanora eny na efa tsy ao tsony tsy hidirako izy ry za la tsy ao fa maso mahita ny a de miteny a ary za miombokevitra am'ireto tanora reto satria anisany niarany tolona tamin'ireo tanora eo ny tenako teny akianja fa za zao lazaiko anao a manana plateforme akoatra ny éditeur aty manana plateforme zay tena hoe nitolona teny akianja nanao ny aina tsy ho zavatra niaritra ny mafia saiky namony aina inenina angamba nangataka audience tany MPRRM na tany am'ireo le mpanolotsaina avo fa androany am'teny aminao fa tsy mbola voaray makany amin'ny ministera ianao mba te eona amin'ny ministra namana ka tsy voaray da moa apetraka foana hoe ny olona ny tsy voatery hitady toerana raha anatona anareo e tsy voatery hitady plasy raha anatona anareo e fa matoa izy mitolona mba manana volavolan-kevitra izy tia ny aroso ho fampandrosoana ny firenena de raisy izy de mba enoy zava-dehibe amin'ny olona ny hoe ny raisiny izy de ny enony na so ampiarinao raha mifanamin'ny zavatra naroso mba enoy ihany de zay ny dako mampalahelo an'ireto tanora reto hoe tsisy mpiaino mitolona fa tsisy mpiaino de hoy za hoe inona maray aman-dreny ray aman-dreny raha tsy henony zanaka zay natao hoe ray aman-dreny ka raha ohatra ka mipetraka am'izay maray aman-dreny azy zay ny fanjakana de eno le tanora fa tsy le olona le solelaka ndray no zay namono an'ireto tanora eto indray no mahazo avarapatana fa le tanora zay namono tena natongavanareo eo amin'ny fahefana io no lasa ankilabao da nandroany dia mitondra ny feon'ireo tanora io eno izy fa matoa hoe miantsoantso misy antony ao de raha tena ray aman-dreny ny fitondrana dia eno izy zay le ilazako hoe verina kely indray aloha ary am'le état fédéral satria lay fanjakana manakaiky vahoaka zao fanjakana ohatrany hoe fanalavitra amin'ny vahoaka any ka tsy afaka amin'ny fampieno fa lazaiko anao fa raha mifanakaiky kokoa de afaka amin'ny fampieno de rehefa manakaiky ny vahoaka de mieno zay maray aman-dreny ray aman-dreny e apetraka foana ninninona rafitra ho tafapetraka eto amin'ny firenena rehefa mipetraka ianao hoe hitondra firenena na amina rafitra inona na amina rafitra inona ray aman-dreny zay ny anarany de eno le zanaka eno raha ataoko hoe raha manany zanaka ianao hitarena ve zanaka koa de tsy ho enonao mihitsy avelanao hitabataba foana fa na mba hiteny manginy e inona ny olana anao inona dadavinao mba safosafoana kely izy fa tsy avela inainaina fotsiny eo farany mitrotra ny ankizy farany mitezitra ny ankizy de manaonao foana mamaky vala ny ankizy ny farany rehefa tsy hainy ray aman-dreny ny mitaiza ny janany zay ngamba ny amaliko an'izay fanontanianao zay inona zany no tokony ho ataon'izao fitondrana mijoro izao fitondrana fanavaozana hialana am'le hoe olana miverimberina ihany koa krizy miverimberina isaky ny hoe aorian'ny fanonganam-panjakana de misy krizy miverimberina eto amin'ny firenena toy ny tamin'ny 2024 voasazytsika ty moa efa tsy voasokajy hoe fanonganam-panjakana aloha raha nambarany teo anivon'ny fondrona afrikana fa eto am'izay zany le hoe hialana am'le krizy miverimberina ty rafitra fédéral ty hoe zany mahavita mamaha zay hoe tsy hiverina tsony zao afaka 10 taona ena amby 10 taona aoriana ny rafitra fédéral tena mamaly ny etaetan'ny olona mihitsy satria tsy miverina tsony ny krisy satria lay fahefana manakaiky an'le vahoaka ny olona ny rehefa mandeha ny misy ny fampandrosoana isa-paritra dia inona tsy moa no nde tabatabany fa mizotra tsara ny fiainan'ny vahoaka no manantany inona ny tokony ataon'izao fitondrana fanavaozana zao hoety makany le tena fanavaozana marina le izy hoety tena makany le izy fa ndraindray mahamenatra ihany mihena le zavatra lazain'ny olona hoe
hoe ndi misy ohabolana hoe miaramila benify tsy andalova katsamaina hevitry ny olombelona hevitry ny taolo zany a mety milaza zavatra ihany keo zany malona zava-misy ankehitriny de za andro any de manolotra sosikevitra tena ampitiavana be mihitsy ataonke mpitolona ary te todika mihitsy any MPRRM hoe fantatra ihany lay finiavanao fa io koa monsieur le président mila mokondoha io koa mila fasahiny io mila sa ny président manko atsisa ohatra ny mpivavaka be izy mpiandry de atao voatry ny apôstôly na sakanana aza fa tsy nanaiky an'izany fa mivakiny foana ny vala lasa foana izy nitoky ohatra zay misy lesona lehibe zany fa tsy zako ndeha mpianatra nandeha tory amin'ny président fa tsy mahay an'izany a fa mba asosikevitra fotsiny hoe mila fasahina mila atao hoe mokondoha évangélika mampivavaka azy de ataoko zay mila mokondoha évangélika ny hitondrana an'ity zavatra ty zay vao mamaly an'lay etaetan'ny vahoaka de eno ny vahoaka monsieur le président jerevo ihany koa ny manodidina fa na inon'inony finiavan'ny mpitondra fa rehefa ny manodidina ihany keo no mpihinana akondro de mazava ho azy fa tsy maintsy abolisatry ny hoditra akondro lay mpitondra na oela na oaingana tsy mahasoa ny firenena intsony zay mety mbola iverenany crise na roviana zay mahatonga le hoe andao irositsika ray moa de ady mafy amin'io ary ametraka an'ino mouvement monétaire izay hoe état fédéral mitondra ny fampandrosoana isaky ny partany isa-paritra isaky ny distrika isaky ny commune eny hatrany amin'ny fokotany mbola misy fotoana mety iverenany eto aminao a tena hoe zay fotsiny ataontsika zara hevitra hitanisa an'lay rafitra fédéraly a izay hoentin'ny neditaire eo am'le hoe fanovany zay ny fifandraisana iraisampirenena ihany koa de anisan'ny hoe nitakiana teny akany zany hoe tsy mila frantsay intsony fa alao iovitsika rafitra malagasy no apetraka fa tsy mila frantsay le filoham-pirenena naongana teo de mizaka ny zoam-pirenena frantsay zay efa nalana tamimo ny zoam-pirenena malagasy nalany ny fanjakana mijoro am'izao fotoana zao fa raha ny fahitan'ny mouvement monétaire hitodika aiza ary ny diplomatie malagasy am'izao fotoana zao ohatriny le fanavozana ihany koa rehefa vitatsika eto Madagasikara mamany olantsika de hoe ifandray amin'ny anivelany tsika mety hoe tsy havita teny sika tsy misy koa zany mahavita teny zany fa tsy maintsy manana fifandraisana amin'ny anivelany fa hoe politika miopana aiza kokoa zany mety hoe mifanaraka amin'ny hoe soatoavina malagasy le hoe état fédéral zay ny lafin'ny fifandraisana iraisam-pirenena iza moa no nitsetitra atsika teto iza moa io tsy mamela atsika ho tafavoaka io iza io mamatotra atsika io iza io mitroka ny arenatsika io izy manao politika maloto manjanaka atsika kolaka io izy io frantsay raha frantsay io ndao elana any ngany frantsay ihany no firenena azy raha miasa be da be ny firenena eto ambonin'ny tany afaka iraha miasa izay mitondra vokatsoa ho an'ny firenena miara-miasa aminy ny frantsay ane raha alainy zato kilao 3 grama no ameny anao raha maka volamena 100 kilao ety izy raha misy 3 grama na 100 grama maximum no avelany aminao eto tonga de fanjanahana ary inona ny arenan'ny frantsay tsika gasy mila misokatra am'izay manomboka zao hoe inona moa zany ny arena nanan'ny frantsay tsisy fa la frantsa de aty afrika no mitroka sy minono mitsetritra an'lay zanatany
manana volamena be dia be izy manana volamena be maninona ny frantsay manana tagim-bolamena be da be fa ny gasy tsy haiko firy kilao moly aho 3 kilao sa tsy haiko fantatro fitsaika firina amin'ny banque centrale nefa avy eto amintsika daholo ny volamena ao amin'ny banque d'or ny frantsay zany hoe fotoany zao ary tokony iny mouvement teo iny mouvement GNZ iny ny tokony hitondra atsika nakany amin'ilay fialana eo ambany vahoan'ny frantsay naninona ny frantsay no nanome zopirenena frantsay ny filoha teo aloha nefa fantatry ny frantsay tsara ny lalàna malagasy afetsena zany atao hoe afetsena ka be da be ty firenena azo hitodiana tsy ny frantsay ihany rehefa namotika atsika amin'ny frantsay manandevo atsika amin'ny frantsay amin'ny lafa andao ndray todika makany Chine todika makany Russie todika makany Canada todika ndao hitodika any amin'ny firenena hafa e mamaly le rafitra fédéral reo mamaly ny rafitra fédéral reo ndao hitodika any ny frantsay no manakana an'io rafitra fédéral io so apetraka eto Madagasikara ary mbola misy olo frantsay zany de tsy maintsy anakana an'io foana izy kanefa ny fipetrahany malagasy anankiray olony frantsay de famadiana tanyrazana zany fanamarinana firenena any andavaka zany fa ny tena tadiavina zany zao de hoe ny malagasy mifo io anena de mipetraka ny rafitra fédéraly azo ny antoko atao foana neny miparticiper any fifidianany zay mila zavaina kely satria indraindray manko zalahy miteny sao de rafitra fédéraly tonga de tsy afaka manao an'izany afaka miparticiper ny antoko rehetra manomboka any fokontany de rafitra fédéraly io tsy manakana mihitsy hoe misy antoko anina ary amin'ny fanjakana fédéraly Antsiranana misy antokon'izao ary amin'ny fanjakana antoko ray ihany jusque hatrany tsy olany zany afaka miparticiper ny antoko rehetra arak'izay zavatra petraky ny lalàny eo zany ka tsy tokony hampatahotra mihitsy izany zavatra zany fa ny tanjona de hoe mianavotana n'ity fireneny ity am'izay ary ny état unitaire tsy vahaolana mila le tena fanovana le rafitra be da be miteny io tsy olana fa le système manovana raha mbola système état unitaire ka mbola iresaka hoe décentralisation de ino moa zany varotra bobo zany namana fa tsisy an'izany fa ny tena ahitana taratra hoe tena misy tokoa raha le tena vrai décentralisation de ny état fédéral satria tena io le fahefana ity ny filohan'ny faritany président le faritany ao tsy haiko hitondrana anazy ao ity le président ny faritany ity le gouverneur ny faritra tena mifanakaiky reo ity ambony ity am'izay lay président be lay filoha lehibe ary ny budget am'izay fotoana zay tsy hoe giaza amin'ny fanjakana fohy be fa mba ataontsika hoe 5% na ny 8% no makany amin'ny fanjakana fohy be fa ny akoatr'izay avelao hitantahana an'lay faritany azy lay état eny fotony azy mba anasoavana an'lay firenena saiko ianao Andriamatoa Randrianirina Alain ampafantatra ny mahakasika ny misimisy kokoa ilay hoe mouvement unitaire ny mouvement unitaire na ny nationaliste pour l'équilibre développement territorial zany hoe adika amin'ny teny malagasy atsika de hoe etsiky nyty tanyrazana ho amin'ny fitoviana fampandrosoana isa-paritra zay zany no tena votiny zany hoe votoatiny zany hoe miresaka kokoa lay fampandrosoana eny fotony ny identitaire zany hoe mifantoka kokoa amin'ny fampandrosoana ny tontolo isa-paritra ny identitaire ihany koa dia mivoy ny foto-kevitra état fédéral aorianan'ity fandarany ity de inoko
fa ho azon'ny mpiaino ahoain'ny mpiaino tsara ny manavaky ny hoe inona moa ny atao hoe état fédéral sy ny état unitaire zay ny aina misy état régional misy ny état régional ihany ko inona moa ny mahasamihafa ny état fédéral sy ny état unitaire zay ny lomalosana nandrisiny 5 taona zay nampirendrika sy nampiletika anyity firenena ity everinay fa manana didy zany zay ao anatin'ny hetsiky ny tia tanindrazana mafampandrosona isa-paritra ny hitondra fanazavana mahakasika an'izany ary raha iresaka momba ny hoe état fédéral tsika de tsy resaka foko zany zay monina ao anatin'ny région tsirairay fa tena hoe resaka fampandrosona ny firenena mihitsy no resahana ao anatin'izany raha ny politika nareo zany fanambaranao teo mivoy an'le hoe état fédéral raisy ny olona am'izay mantsy de hoe ady sy ny hoe fifampizarazarana ihany koa nefa nanao antso ny filohan'ny fanavaozana république le hoe malagasy iray sika fa le hoe rafitra état fédéral so de efa hoe tsy ho tafiditra ao anatin'le fanovanana ho eto amin'ny firenena zay raha ny fandraisan'ny olona azy fa nareo mivoy an'le rafitra angamba manana ny fanazavana misimisy kokoa anokafana ny sain'ny olona hoe tsy fizarazarana le hoe rafitra fédéral ary toy ny ahoana iny koa le hoe rafitra fédéral avoizin'ny unitaire tena mazava be le fanontanianao ary sorana ny filoham-panjakana ny antso an'izay hoe fampiraisan'izay ao anatin'ny fanovana matoa zany ny mitondra ny hevitra zay am'izao fotoana zao de tea metraka mihitsy zay tena hoe fanovana zay io ane raha manontanytsika ny olona rehetra eny anivon'ny fiarahamonina ndraindray moa any amin'ny faritra dia saiky ny akamaroan'ny olona dia mitaky daholo an'io rafitra fédéral io tsy midika mihitsy hoe raha miditra rafitra fédéral dia fisaratsarahana hevitry ny mpanao politika zay te hidongo fahefana ampahantra ny fireneny zany eto de tena hity tsara mihitsiny fa hevitry ny mpanao politika zay mpibody fahefana ao anatin'ny état unitaire izay resaka hoe raha vao miditra ny état fédéral zany de mizarazara ahoana tsisy resaka fizarazarana mihitsy fa tena hoe fampiraisana ny firenena fampitovinjo aza ny isa-paritra no marimarina kokoa satria ahoana moa ny everanao hoe misy faritra tena mandroso fa misy faritra tena alolazaina fa farahidiny nefa ny ao anatin'ny firenena anankiray zany hoe raha miresaka n'lay état fédéral tsika dia io ny tena vrai décentralisation zany hoe le rafim-panjakana manakaiky vahoaka pouvoir de proximité zany tena hoe manakaiky an'le olona ilay rafim-pahefana rafim-panjakana mba hahafana mitondra fampandrosoana eny fotony zay zany ny tena mampiavaka ny état fédéral tsisy resaka fizarazarana anatin'izany satria raha miresaka ny état fédéral tsika tsy resaka foko na resaka zao tsisy idiran'izany fa ny malagasy dia raha ihany ary hitatra am'izay tsy saombiaza n'lay état unitaire meko ohatra kely ianao rahalahy na hita Antananarivo fotsiny ary na ny be ny tanany eto Antananarivo tsy afaka manao ninninina raha tsy miandra ny baiko avy any filoha faratampony avy any farany ambony inona zany no mabe ny tanana azy eo raha misy lalana anankiray mamakivaky ny district route nationale ao anatin'le district anefa na le faritra misy loharano-karena ahafahany manamboatra an'io lalana io tsy azoko tian'io fa route nationale fa fanjakana foibe manao azy le fanjakana foibe nefany tsy mahita le zava-misy any ambany any raha itsika fotsiny raha URN2 io enao ve zao mihevitra namana mpanao gazety fa tsy vitan'ny faritra atsinanana ny manamboatra an'iny RN2 iny amin'ny anjara tandrify azy tena vitsy zany satria raha mijery atsika UMIAMI io ane tam'izany fotoana 70 milliards ane no volana avoaka ny Porto Masina tamin'io nanaovana an'io fa nanina raha nanamboarana an'le le lalana zay zany no midika hoe mila verina any fotony le tena fahefana ary ahafahana mampandroso
ilay varitra zay misy azy. Zany hoe misy mahasamihafa ny hoe état régional sy ny hoe état fédéral. Afangaron'ny olona ihany koa ireo matetika fa le hoe état fédéral mas tonga de resin'ny olona hoe fampizarana isam-paritra fa le hoe état régional indray de le hoe fampandrosoana isam-paritra zany manana an'le hoe fahefana fa ity zany le hoe samy manana filohany ihany koa hoe zany le faritra. Ao anatin'ny état fédéraux zay tian'ny terre apetraka de manana ny faritany enina isika. Ny faritany enina zay manana ny filohany mandrafitra azy de misy ny ireo région zay manana ny gouverneur na zay mety hoe fomba ilazana azy mpitantana ao anatin'io. Misy ihany koa ireo organe maro samihafa toy ny parlement, ny any amin'ny justice sy ny maro karazana. Raha ty fotoanantsika androany ty aloha rahalahy de tena tsy ho ampy anazavana azy fa ezahana hovitinina angambany le fomba hitondrako azy. Misy ny sy province zay mametraka ny filohan'ny tsiraiavy fa ambonin'io misy an'ilay filoha régional filoha fédéral zavadindrindra zay misy ny staff fédéral mitantana ny firenena iray manontolo fa ilay faritany kosa dia manana ny filohany, manana ny gouvernement-ny, manana an'ireo région reo manana ny gouverneur avy any amin'ny région mankany amin'ny district tena mipetraka tsara zany le rafitra hatrany amin'ny fokotany. De manana an'izay le rafitra ny fahaleovan-teny zay ty be any zavatra zay iainana ao anatin'ny fokotany io fa ny fokotany ankehitriny ataon'ny mpanao politika fitaovana ho fangalana fahefana fotsiny fa sy tena mipetraka am'le tena hoe marafitry ny fokon'olona mitondra fampandrosoany fotony azy ao anatin'ity état fédéral zay voizin'ny Nediter ity zany de tena hoe manana ny anjara-toerany lehibe manomboka amin'iny avy any amin'ny fokotany, ny commune, ny faritra, ny district, ny faritra ary ny faritany. Ny aty amin'ny fahefana faratampony de migarde ny unité nationale, miambina an'izay hoe firaisan-kina-pirenena, fiandriana-pirenena, ny firaisan-kina-pirenena zay ny lazako anao am'le hoe tsy mitombona le fizarazarana, tsy mitombona le hoe fanavakavahana, ny fomba nyresahan'ny olona tany aloha. Ny état fédéré ngamba no mety mibahana anatin'ny sain'ny olona ankehitriny fa raha tena hikatsaka fampandrosoana isika, raha tena hijery zany atao hoe fanavotana an'ity firenena ity de ny état fédéral no vahaolana tsara indrindra ary tena akaikindra ty tena mahazo ny anjarany ny vahoaka. Tsika efa tsika mekotra anankiray ianao am'izao fitondrana état unitaire zao, manantsika zao ataontsika hoe ministère ny rano, manantsika ministère ny rano eto Antananarivo de any amin'ny région misy directeur régional misahana ny rano. Zavatra misy any amin'ny faritra atrimo maina ny tany kere tsisy rano, any amin'ny faritra varatra be da be ny rano ohatra faritra Sava iny betsaka ny rano fa ny tany ambolembary indray raha tsy misy fa matetika le voly atanety ny fotoana nanao mission tamin'ny faritra iny de tena tsapako hoe lay tanimbary vitsy ny anjareo fa lay vary atanety no tena be da be. Nefa lay fomba fitantanan'ny ministère ny rano standard be zany hoe tsy afaka tena manapa-kevitra le any atsimo hoe ahoana no atao mba atonga ny fisiany rano aty fa tsy maintsy miandra le fanjakana fohy be avy aty Antananarivo vo hijery vahaolana am'ilay momba ny rano any amin'ny faritra atsimo. Nefany hitnoko marimarina kokoa fa raha ao anatiny atao hoe état régional dia lay faritany Toliara de manakaiky an'ilay vahoaka kokoa lay fahefana de mahita an'ilay olana ao anatin'le faritra avy hatrany de mijery ny vahaolana zay tokony atao ao anatin'ilay
faritra sy le farim-piadidiny izay misy azy. Ohatra fotsiny, ahoana moa ny eritreretanao hoe miditra Tamatavy ny sambo? Za ty mponina Tamatavy zanaka Tananarivo fa mipetraka ao Tamatavy. Fa miditra vao Tamatavy ny sambo mitondra ny entana fa makaty Tananarivo aloha vao verina makany Toamasina indray. Mangeto ny fanapahan-kevitra. Aty ny fanapahan-kevitra, zavatra rehetrarehetra atao de aty ny fanapahan-kevitra. Any ka sy miteraka fandrosoana ho an'ny firenena zany, fa miteraka blocage économique, lasa famelomana olombitsy. Zany hoe le fanjakana fohy be tsy de tena mahita loatra le tena hoe manahirana n'lay vahoaka any fotony. De iverenako le teny tany aloha manao hoe ny tena décentralisation zany zay vetivetesin'ny olona isan'andro de l'état fédéré, l'état fédéral no tena vahaolana amin'io. Ao anatin'le hoe fanovana hiditra any amin'ny repoblika fahadimy raha vity fikaonam-pirenena ity de hisy ny lalam-pandrenana ivoaka zany io. Nareo fa manana an'izay tolotra lalam-pandrenana izay zany hoe fampiarana an'ilay état fédéral raha eken'ny ministra misahany izay fanavaozana indray tsy tapaka ao anatin'le fikaonam-pirenena ny tolo-kevitra reo. Ahoana moa ny tenenanao hoe raha eken'ny ministra misahana amin'ny fanavaozana? Fa tsy fanavaozana ve moa no tadaviny eto amin'ity firenena ity? Fa mety be deaibe mantsy no manana rafitra hafa ao, mety ho atambany regny. Avelao ny olona samy amoaka ny heviny. Aleo ny malagasy rehetra samy aposaka ny heviny. Zay zao de tena miomana mihitsy ny am'izany hoe fanomanana fikonan-doam-pirenena zany, fa tena hitondra ny hevitra miainga avy any fotony, ametraka izany atao hoe état fédéral zany. Zavatra tokony hivoaka eto amin'ny firenena zany de tokony hoe hisy constitution anankiroa na telo eto hisafidianan'ny vahoaka malagasy. Matoa apetraka ny fanavaozana samy andranan'izany daholo ary ny tolomana de ho an'ny fanavaozana. Ka raha ohatra ianao miteny raha avelany dikan'izany tsisy fanavaozana zany fa ny eo ihany, fa tsy tokony anakana an'izany ny ministre-mpanjakana na ny PRRM na ny primature avelao ny vahoaka amoaka ny heviny, na ny FFKM tsy tokony anakana an'izany, tsy tokony misy ahilikiliky io. Fa rehefa mazava kosa le foto-kevitra hoe inona ny tianyreto mivony état fédéral reto apetraka, zazakanana. Raha ohatra ka mivoaka ao anatin'ny hevitra hoentinay ny firaisam-pirenena, ny unité nationale, ny souveraineté nationale, tsy tokony hosakanana zany fa avelao hiakatra ambony latabatra de anjaran'ny vahoaka malagasy no misafidy hoe aiza no mety. Zany hoe io miankina amin'ny fifandraisen-dahatra. Fa raha ohatra kosa ka hoe ny sakatsakana ty am-piandohana no apetraka, azafady tsy mifanaraka amin'izany tsika. Raha le hoe fanovana fivana mantsy de tsy takatry ny sain'ny malagasy. Miala tsiny fa ny mari-pandrefesana navoaka ny bakiraisam-pirenena no milaza n'le hoe niveau D3 isika malagasy. Raha nambaranao teo mesy hoe maro zany ny manome tolotra an'izay lalam-pandrenana izay, fa ny vahoaka malagasy hatramin'izay de mifidy an'le hoe enisatsy fotsiny rehefa andany hifidy an'le lalam-pandrenana, fa manana anjara toerana lehibe ianareo manana izay tolo-kevitra izay ny mpisehatra ara-politika rehetra zany mety ho firaisamoan'ny pirenena io, ny mpanao politika mazava ho azy ampafantatra ny olona ny hoe ny andindiny voarakitra ao anatin'izay lalam-pandrenana fanovana izay. Ianareo ve efa manana izay kiba zay zany eny fotony eny ampafantatra ny olona ihany koa an'izay? Ny mouvement monétaire de ivondronan'ny olona zay le hoe tia tanorazana ho amin'ny fampandrosona isam-paritra zay. Mety ho gaga ianao raha ilazako fa ny mouvement monétaire de efa mipakatra anatin'ny fokotany any amin'ny commune farany lavitra any, ary resy lahatra fa ny état fédéral no vahaolana eto amin'ity firenena ity, mamolavola lalam-panorenana tokoa. Ary amin'ity ndray mitoraka ity de divana mafy mba tsy hoe satria fa teto Madagasikara ny hatramin'izay ny eny foana mandresy zany eny satria zany mbola système fanandevozan'ny frantsay zany eny satria zany efa zatra nandevozina tamin'ny ivazany malagasy. Fa amin'ity ndray mitoraka ity tsy tokony zay no atao, fa fisafidianana ny lalam-panorenana
hoe tiany ny lalam-panorenana état unitaire izay apatsahivina eto fa nandrendrika ny firenena nandritran'izay 15 taona zay ary nataony vazam-panjanaka ho famikirana io rafitra état unitaire io ity ny état fédéral mety misy koa manana état régional zay mety mitovy fa tsy sahaly zany fa mety fianakaviana raikaraika ao ihany fa izay moa zany dia miantso zay rehetra resy lahatra ny amin'ny resaka hoe fédéralisme ataoko banky tokana aloha ny hoe fédéralisme andaotsika ivondrona de aotsika miady hevitra de samy mitondra ny azy dia mijery hoe iza ny tena tokony aroso fa ny etera de manana ary efa niomana an'izany a izay ny etera de vondrona an'ireo manam-pahaizana maro reo professeur manam-pahaizana maro eto amin'ny firenena eny fanaritra ny ivelany azy de mivondrona ao anatiny ity ny etera ity zany hoe manana petra-kevitra tsara hoentina voarafitra tsara hoentina ampandrosoana ny firenena io le lazako anao manao hoe raha ohatra hoa ka ho resantsika eto tena tsy vita ao anatin'le minitra atsika esenao lay tena votoatin'le hoe inona le vitra etin'ny editera fa fitiniko amin'ny akapobeny izy de le hoe fampandrosoana isaparitra miainga avy any fotony ary rafitra fédéraly misy ny sy province de misy reo région isan-karazany a zay mandrafitra azy eo ihany keo ny distrika ny commune misy ny rafitra ara-pitsarana mazava tsara ao a ohatra ny rafi-pitsarana hitatsika io a ny rafitra ara-toekarena maro samihafa ny tanjona zany de ny afahan'lay faritany na le faritra na le commune na le fokotany tena mivelona ao anatin'ny arenany fa tsy hoe misy distrika ry manan-karena be trandrandra la koirindra la fotony arena kibon'ny tany tsisy tamberina ndraikitra fa na ny lalana makao am'le distrika za potika tsy misy nefa kosa raha ohatra raha ataontsika hoe état fédéral de mba hita le mpitondra ao am'le toerana zany hoe aha tokony amboarina zalala latsika ty manakory ny ressource rehetra ato amitsika ato ahoana ny afahantsika manao azy fa hatramin'izay de miandry ny avany ambony de miandry ny projet présidentiel de miandry ny fizarana zavadravatra kely de miandry ny fampanantenana pokaty de misy lalana ana amy distrika anankiray a ataondra la fangalana vato raha zay ny lany eo hoe amboarinay io zay fa mandraky ty ny androany za zao a 10 taona latsaka kely a zao fa hatramina tserovako tena nahitan'iny lalana makany maro lambo iny fa malahelo amlaza aminao anosy be anala tsy haiko efa fivoarany ankehitriny aloha fa tsy hitanao mihitsy le hoe aiza le fampandrosoana ao anatin'lay faritra eo am'le hoe resaka fandikana be fahatany any ivelany zay misy mivoian'ny rafitra maro eto amin'ny firenena fa le hoe état fédéral aloha zany hoe ivoizan'ny hoe ny terre le hoe fanovana eto amin'ny firenena zany ny ainga vaiza ny hevitra avy aminareo zany a nandrafetana sy ny hoe nanoloranareo zay tolo-kevitra izay hoe état fédéral no mety eto amintsika le izy matsy a ny irairaina tamin'ny tolona hoe république faefatra io de copie-coller tamin'ny tany ivelany le izy fa tsy tena hoe niainga tam'le hoe fototra so ataovina mamalagasy ny état fédéral resanay dia tsy copie-coller fa tena hevitra gasy tonga de hevitra ady gasy io satria ao anatin'ny rafitry ny état fédéral zay resanay a dia misy re ataontsika hoe sénat zay re olobe apetraka hoe olobe na olobe ara-drazana io na olobe ara-ponona io na tsy haiko zay maha-olobe azy fa rehefa olobe an-tanàna de reo no mandrafitra an'ilay atao hoe sénat zay karazana organe d'équilibre ametraka ny ara-drariny eo amin'ny satria eo amin'ny fiainana manko a misy ny ara-dalàna de misy ny ara-drariny fa raha am'izao état unitaire zao tsy hitanao zany satria ny asan'ny sénateur am'izao ngamba ianao afaka mamaly azy inona ny asa ataon'ny sénateur am'izao
miasana ataony sénateur am'izao a marina fa izy no miandraiky tany collectivité décentralisé fa tsy de tena mamaly an'izany loatra ny andraiky tany sénateur am'izao fa laha ny andro manao politika, laha ny andro manaso azy fitondrana, laha ny andro amy zavatra tsy tokony tena ho andraikiny fa ao anatiny ity rafitra état fédéral ity de tena manana anjara lehibe reo olobe zay misy rafitra ny sénat any am'ilay province io a misy any reo zany no mametraka ny aradrarana satria na ny antony raha itsika fotony amin'ny olana ara-tany mialatsiny enao sy ny dadabe anao ny tompony tany io efa manjatonjato taonany teo nareo fiarahamonina mahay an'izany fa lalàna de miteny manao hoe zay manana taratasy any ny tompony efa tsy vita titre aminao de tsy anao rehefa tsy vita titre aminao de tsy anao ara-dalàna zay zay ny ara-dalàna nefa ny razambenao no teo foana hatramin'izay tsisy nitsangana ho tompony io aradrarina zay ny aradrarina nefa efa tonga de miala fotsiny zay zany ny antom-pisiny reto ray aman-dreny mandrafitra ny sénat ao anatin'ny état fédéral reto ametraka ny aradrarina fa rehefa misy ny aradrarina eo ny ara-dalàna mivoaka marina fa iza marina ny tena tompony io fa lasa ataon'ny ziola fialokalofana koa ndray ny lalàna hitatsika am'ireo olana ara-tany be dehibe fa am'izao moa fitondrana efa somary manavao ny fomba fiasany a isaorana ny tompony andraikitra am'izany fa any anatin'ny état fédéral izy a dia ho tsaratsara kokoa no avon'ny malagasy amy resaka fananantany satria tsy mantipotra ny marina Andriamatoa Randrianirina Alain izay apitarika ny mouvement unitaire tapitra sady ny fotoanantsika tamin'ity ataondro ity tatao anatin'ny fandarana zara hevitra maro moa ny zavatra tiana holazaina fa misokatra foana ny fandarana zara hevitra misokatra ho an'ny rehetra ihany koa ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny info culture média mahatrefiny hevitra amin'zato tebokavalo manana ray minitra ianareo hitondrana famitinana ihany koa rehefa resaka teo mety misy ny zavatra no manana holazaina fotoana izao hitondrana izany sy ny afatra ihany koa ny afatra angamba de zao fotoana zao a zay ifoazantsika malagasy zay tena tiany tia tanindrazana zany koa tsy miteny hoe zay tsy mifotsy tia tanindrazana fa fotoana zao hitona ihany koa ny tena fanovana reny dao mba iovandray aloha efa tsy mety tsony ity système état unitaire ity fa io zany ataon'ny vazaha fa mikirana ary jereo fa ny firenena mandroso rehetra ny firenena mandroso dia saika manao ny rafitra fédéral io avokoa ajeantsika Russie na zany Ukraine zany aza manao rafitra fédéral zany am'ireo faritra maromaro zay ao anatiny maro saika hitataratra zany fa mandroso kokoa ny rafitra fédéral eto ambonin'ny tany raha mihoatra amin'ny reo firenena zay manao état unitaire ny état unitaire nefany dia fomba anankiray na système ray entin'ny mpanjanaka amatorana ilay firenena tsy ala eo amban'ny vahoany mbola isy ny fotoana zay iverenana eto zay hitondrana misimisy kokoa am'izay fotoana zay satria androany ny fotoana tena tsy ampy hitondrana misimisy kokoa am'izay le tena hoe zao ary le taina votoatiny tanteraka satria tsika moa androany vao atao hoe nanao ny zara hevitra voalohany de mino fa raha ndondombaravara zay mbola anokatra ianareo dia mankasitraka atsika rehetra ny mouvement unitaire de misokatra ho an'ny olo-pirenena tsy akanavaka na antoko politika na fiarahamonim-pirenena na olo-tsotra ka resy lahatra fa ny état fédéral zay état fédéral mifototra ao amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena isa-paritra zay ngamba tsy ara-tsindriny zay tsisy resaka le hoe anareo mandeha matetika de mitondra visa resaky ny olona tsy ampy sainy zany fa tsy any le resaka fa le fampandrosoana isa-paritra
la tena tombotsoan'ny faritra anankiray ahafahan'ny faritra mivelatra sy mba manatsatra an'ilay niveau tokony mba hisy azy amin'ny maha-olombelona azy ny mponina ao anatiny de zay ny zavatra voizin'ny éditera de ankasitrahana tsika mianakavy ny entana tokantrano de eo ihany koa ny mpanaraka atao anatin'ny tambajotra-tserasera de misaotra betsaka ny onjam-peo nanasanay de ariso indrindra.